Alleluia. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray izay manatrika an'ity fotoan'ity mbola noho ny fahasoavan'ny tompo moa dia afaka manatrika feno an'izao fotoan'izao tsika izay tena fahasoavana lehibe no afahantsika manaraka ny fampianarana tsy misy kilema. Dia faly ihany koa izay miarabanareo rehetrarehetra ny tokantrano androany izay manaraka an'izao fampianarana tsy misy kilema izay renesinareo mivantana, arahanareo mivantana ny tokantrano ankehitriny. Dia loha hevitra lehibe ny androany satria everiko hoe ny anisan'ny sible mikendren'ny fahavalo indrindra anisany hoy amin'izao vaninandro farany izao dia ny any amin'ny resaka fanambadiana, ka zava-dehibe no afahantsika kristianina mahafantatra ny tena essence moa ny fiteny azy na ny mazava-dehibe ny atao hoe fanambadiana. Amen. Izy ity tsy natokana ho an'ny olona izay vao hanambady ihany hoe mbola vao hiroso amin'ny fanambadiana, fa kosa natokana ho antsika na dia izay ao anatiny aza, satria zava-dehibe no afahantsika tena miorina tsara, mamaka tsara ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahazavana izay tenin'Andriamanitra izay. Dia nomena antsika izay fampidirana izay mba ahafahantsika manomana po hoe tompo sokafo indray ny fokandroany ho an'izay fanambarana izay, satria tena fanambarana lehibe ilay izy. Amen. Andotsika hiaraka hitsangana androany manasa anareo ihany koa ny toerana izay anarahanareo anay ankehitriny anomana ny fonareo raha afaka mety hoe mampiditra kasika mihitsy ianao indrindra ao anatin'ny toriteny dia zava-dehibe zany mba tsy ho distrait ny sofintsika dia mba ho samy ho azavain'ny tompo anetsika ao anatin'izao fanambarana izao, samy hivavaka tsika. Jesosy eo ianao lay eo amin'ny fiandriananao Jesosy, mizatra nomenao anay tompo izay olovanay andehananay dia ny teninao Andriamanitra. Zatra ny tenenao tamin'ny Timoty, tamin'ny Titosy hoe manara tsara ny fiangonana, ny fitsipiky ny fampianarana tsy misy kilema ho ianao. Aoka ny fiangonana anana fankatoavana ny fitsipiky ny fampianarana tsy misy kilema, anana fankatoavana an'izany ny fiangonana. Azany Jesosy ny tena ngatahanay aminao ho anay izay manatrika eto, ho an'izay manaraka anay ihany koa, mba tena anana etaeta ho amin'ny fankatoavana an'izany fitsipiky ny fampianarana tsy misy kilema izany. Jesosy malalo, sokafo ny fonay amin'ity androany ity, sokafo ny fonay amin'ity androany ity. Aoka ianao hiteny any am-pon'ny vahoaka anao dia ny aty am-boalohany dia fa anomana ny fonay sahady ianao tompo ao anatin'izao teninao izao Jesosy eo. Raisy tompo ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ho anao rery any, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irany fitiavana, irany fitiavana sy ny hatsarana, sy ny hatsarana, laza amin'izao tontolo izao, laza amin'izao tontolo izao, fa lehibe ihana, fa lehibe ianao. irany fitiavana, Irany fitiavana sy ny hatsarana, sy ny hatsarana, ilaza amin'izao tontolo izao, laza amin'izao tontolo izao, fa lehibe ianao. Ndao sandratsika izy androany. Alleluia. Jesosy asandratrana, sandratro, sandratro ny anarana. Jesosy asandratrana,
Sandra Chanya Irani ftiavana Sini atsarana Lazam zot tu Luisa Fale beyana Irani ftiavana Sini atsarana Lazam zot tu Luisa Fale beyana Telena e non droit de sauce Alléluia te so Sandra Chana Sandra Chunyana te so Sandra Chana Sandra Chunyana Iroyan te so Sandra Chana Sandra Chana Sandra Chunyana Irao tu pomi Sandra Tiana Pomi Sandra Tiana Je suis aïdera Sava gente tsakana Oh Yanarana wambuni jinja Lebenu saule chiza Avertika yazan Tu pomi Sandra Tiana Tu pomi Sandra Tiana Injetu isaiterana Isava gente tsokana Yanarana wambuni jinja Lebenu saule chiza All the cheese out no one cheese e bene all the cheese out Sandra Chana Soni tuera nao te socio Sandra Chunyana te so Sandra Chana Sandra True Sandra Chunyana Hallelujah
Reso mitoeranao Jesosy sandrata amin'ny ambony indrindra. Antsika nandratra ny tanantsika androany dia ilazy maniry anao mifona miandrandranao izay tonga vaetoany Jesús.
aurenoni fiangiananao aurenuni fiangiananao kaitsaukanao zai kasutumpo nitoerana aurenuni fiangiananao aurenuni fiangiananao kaitsaukanao zai kasutumpo nitoerana iroyani aurenoni aurenuni fiangiananao aurenuni fiangiananao apecawamtueranisanwan kaitsaukanao zai kasutumpo akatsiksanedwan aurenoni aurenuni fiangiananao kaitsaukanao zai kasutumpo nitoerana sutumpo kasutumpo nitoerana sutumpo kasutumpo Reste conturanao tompony Jesosy misandraty anao Jesosy mandrakizay Jesosy ny fiandriananao mandrakizay anao panjakanay tompo biankukiza Saukanao tumpo nilanitra manambaranya sana
mandraky zay ana mandraky zay ana panjakanay tompo panjakanay tompo miankoky zay miankoky zay mitsakanao tompo lo tsikitiaka mafony tompo fankalasana On est heureux d'être là dans la présence dia faly indray a izahay tafahoana eto anivon'ny fanatrihan'Andriamanitra sy ny ankohonan'Andriamanitra. Je voulais vraiment terminer ce que j'avais commencé il y a Tena tiako mifaranana izay efa natomboka tamin'ny herinandro lasa teo a. Je crois que le Seigneur veut emmener une lumière au sein de son église Satria heveriko hoe te hitondra fahazavana eo anivon'ny fiangonana tokoa ny tompo a. concernant ce sujet si délicat Mahakasika an'ity lohahevitra izay tena saropady ity a, mais tellement important. kanefa tena zava-dehibe loatra. Aujourd'hui, Ankehitriny a, dans le monde, eny amin'izao tontolo izao a, le bédon, izay ahitana ny fikomina sy ny korotana rehetra, le mariage n'a aucune valeur. dia tsy manana ny tombam-bediny intsony a ny Et les fanambadiana. mariages, les gens ne veulent plus. Ary tsy mila an'izany fanambadiana izany intsony akory aza ny olona, Responsabilité, satria tsapan'izy ireo ny anjara ndraikitra lehibe anatin'izany a, vivent en concubinage dia aleon'izy ireo miaina tokantranomaso et ne comprennent pas la profondeur du mariage établi par Dieu ka tsy lui-même. tsapan'izy ireo ny alalan'ny fanambadiana izay napetraka Andriamanitra izy tenany Le a. gros problème, c'est que même au sein de l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui font un peu ce qu'ils Ary ny veulent. tena olana lehibe aza dia maro koa ny kristiana eo anivon'ny fiangonana izay miaina amin'izay tian'izy ireo iainana, en ignorant la parole de Dieu, amin'ny tsy fararahina ny ou tenin'Andriamanitra, alors en se rebellant directement contre la parole de Dieu. na ihany koa amin'ny fikomina mivantana amin'ny tenin'Andriamanitra. Que dans ces derniers temps, c'est tellement important de remettre les pendules à l'heure. Ary heveriko hoe amin'izao vaninandro faran'izao tsara verina amin'ny tokony ho izy a ny zavatra rehetra eo anivon'ny Je fiangonana. répète que quand je parle de ce sujet, Ary averiko hoe raha miresaka an'izao lohahevitra izao a, porter aucune accusation, dia tsy tia hitondra fiampangana mihitsy aho a, personne ne soit condamné aoka tsisy olona tsapa voaheloka par le passé, ny amin'ny lasany par a, des choses que vous avez pu faire, ny amin'ny zavatra mety vitanao tany aloha, par des décisions que vous avez pu prendre, na amin'ny fanapahan-kevitra izay mety niraisinao tany aloha, but de ka noho izany a, ou de mettre de l'accusation sur personne. tsy izay mihitsy ny tanjoko hoe hanameloka na hiampangana iza na iza, Mais je pense plutôt que c'est très important d'emmener la lumière du Seigneur dans l'Église, fa hevery kosa hoe zava-dehibe loatra ny hitondrana ny fahazavan'ny tompo a ho an'ny fiangonany a, tellement important. satria lohahevitra tena lehibe tokoa izy Nous ity. avons besoin de ressentir le cœur du Seigneur dans le mariage. Ary mila mahatsapa ny fon'ny tompo tokoa tsika mahakasika ny Donc fanambadiana. nous avons parlé un petit peu dans la première session, Ka noho izany tamin'ny fizarana voalohany tsika dia efa niresaka kely comme quoi que le mariage c'était entre un homme et une femme. Que le mariage c'était entre un homme et une femme. fa ny atao hoe fanambadiana dia fikambanan'ny lahy sy ny vavy. C'est la seule description du mariage selon Dieu. Azay irery ihany ny famaritana ny fanambadiana amin'Andriamanitra, Tout autre mariage, fa ny fanambadiana hafa ankoatran'izay a, comme on veut, afaka antsonareo amin'izay tianareo hitsoina azy zany a, là, un mariage. fa tsy azo antsoina hoe fanambadiana ny hafa ankoatran'izany. Le seul mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme. Satria ny fanambadiana tokana dia ny fikambanan'ny lahy sy ny vavy irery ihany zany. Vient du diable. Ny ambiny ankoatran'izay dia avy amin'ny devoly. Fa mampalahelo, Beaucoup de choses qui se passent dans l'Église universelle, maro ny zavatra mitranga amin'ny fiangonana maneran-tany a, mais le mariage, ça fait partie de la saine doctrine. fa ny fanambadiana dia tafita ao anatin'ny fampianana tsy misy kilema izay an'i Kristy.
nous avons conclu un petit peu dans la première session. Ka noho izany any fehizitsika kely nandritra ny fizarana voalohany Quand un homme et une femme se marient, fa rehefa mifanambady ny lasy ny vavy il n'y a pas de retour en arrière. dia tsy misy fiverenan-dalana intsony zany ao Nous aorianan'izay. allons aujourd'hui étudier un peu quelques versets de la parole de Dieu. Fa androantsika dia hianatra kely andreo andiny vitsivitsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra Nous éclairer mba hanazava antsika enlighten ourselves et surtout de voir qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme fa décide indrindra ny ahitantsika hoe inany zavatra mitranka rehefa manapa-kevitra ny lehilahy na ny vehivavy de ray son conjoint hisaraka amin'ny vadiny divorcer hisaraka partner, son conjoint. amin'ny vadiny zany. Qu'est-ce que Dieu pense? Inona ny Quelles sont hevitr'Andriamanitra les conséquences? ary inona ny voka-dratsy aterak'izay. Je crois que c'est très important pour l'Église. Everiko hoe zava-dehibe loatra ho an'ny fiangonana zany a, Parce que le monde a eu une telle influence sur l'Église. satria tena nitondra fitaoman-dratsy loatra ho an'ny fiangonana zao tontolo zao Le a, divorce dans l'Église, c'est un peu n'importe quoi. lasa mora amin'ny fiangonana zany no misara-panambadiana, Et ça devient acceptable. lasa ekena le izy Parce que premièrement, satria voalohany les indrindra hommes de Dieu ny mpanompon'Andriamanitra ont pris ce chemin no nandray an'izay lalan'izay et voalohany ont voulu instituer dans l'Église ka tia hametraka an'izany izy ireo nivon'ny un fiangonana exemple à suivre. ho tahaka ny ohatra lay tahaka. Très malheureux. Mampalahelo indrindra izany a, Pour nous avons besoin de comprendre très clairement fa iverika eo antsika kosa dia mila takantsika mazava tsara zany le a, mariage et comment Dieu le voit. hoe inona ny atao hoe fanambadiana ary manahoana fomba fijerin'Andriamanitra izany a. De Matthieu. Dao tsokavantsika amin'ny baibolintsika amin'ny filazantsara ny On Mattio avait a, lu un texte la dernière fois. namaky andiny mantsy isika tamin'ny farany a, scripture the last time. Et nous allons voir quel est le cœur du Seigneur quand un homme et une femme se dia ho jerentsika hoe inona ny fon'ny tompo a rehefa mifanambady ny lasy ny Je vavy. crois que la première chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu a institué le mariage Everiko ny zavatra voalohany mila takantsika dia zao Andriamanitra rehefa nametraka ny fanambadiana fin de leur vie. dia nametraka an'izany mba haharitra mandra-pahafatin'izy Ça, c'est le ireo. plan de Dieu. Zay zany a no drafitr'Andriamanitra izay. Là que les chrétiens doivent entrer dans le mariage. Ary ao anatin'ny toe-tsaina ohatr'izay zany tokony hidiran'ny kristianina ao anatin'ny fanambadiana, miaraka amin'izay a fatakarana sy fahazavana izay. Comme quoi qu'ils vont maintenant vivre ensemble pour toute leur vie. Fa hiara iaina mandra-pahafatiny izy ireo. Donc c'est assez clair. Ka noho izany everiko fa mazava loatra angamba zany a. Dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Ka noho izany andaovaka itsika ilay andiny ao Mattio 9:20 dia ny andiny 7. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ary nisy fariseo nanatona azy dia nakafanahy azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va lehilahy noho izay rehetra entiny hampangana azy na inona na inona, Any reason? Pour une raison quelconque. izay rehetra hiampangany azy na inona na inona ozy izy, na inona na inona antony Il peut y zany. avoir des centaines de raisons. Ary mety misy antony aman-jatony zany. Clair? Ka noho izany mazava be ilay Est-il fanontaniana. permis à un homme de répudier ou de divorcer sa femme pour une raison quelconque? Mahazo misaotra ny vadiny tokoa va lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona. Et la réponse de Jésus, elle est très très claire. Dia mazava be mihitsy zany valiteny nomeny Jesosy a. Very clear. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, dit, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une Andininy seule faefatra chair. zany ary izy namaly ka nanao hoe tsy mbola nivakianareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lasy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny dia hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy Déjà, roa roa. c'est très clair. Ka noho izany eto zany dia efa hitantsika fa mazava be Un le homme izy et une femme, fa lasy ny vavy a deux deviennent une seule chair. dia ho tonga nofo ray ihany izy roa Déjà, c'est roa. assez clair. Ka noho izany eto dia efa hitantsika fa mazava be a Comprendre que les deux deviennent une seule chair et que c'est pour la vie. fa ny lasy vavy dia tonga nofo ray ihany a ary mandra-pahafaty io zavatra io. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont
une seule chair. dia ny faheniny ka dia tsy roa intsony izy fa nofo ray ihany. Que l'homme ne se sépare donc pas ce que Dieu a koa amin'izany izy nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahin'olona. Donc déjà nous voyons le cœur du Seigneur. Ka noho izany hitantsika sady zany eto ny fon'ny tompo Pensée de Dieu concernant le mariage entre un homme et une femme. sy ny hevitr'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana eo anatrehany lahy ny Pourquoi vavy. donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Roa ireo taminy a nahoana ary Mosesy nandidy anome taratasy fisaoram-bady sy isaotra azy. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ary Jesosy taminy ny amafy ny fonareo ny namelan'ny Mosesy anareo isaobady na hisaraka amin'ny vadinareo fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy Donc izany. ce que Moïse a prescrit et ce que Moïse a permis Ka noho izany didiny Mosesy izay navelan'ny Mosesy hitranga ne contredit pas le fait que comme quoi que Dieu, dans le mariage, a uni un homme et une femme pour dia la tsy mitsipaka velively izay nolazain'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana fa Andriamanitra dia nampiray ny lahy sy ny vavy mandra-pahafatiny. C'est pourquoi il dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Izany hoe mahatonga azy ny lazy hoe tsy mba ohatr'izany kosa tany am-boalohany. Et nous n'allons pas lire le verset qui suit. Dia tsy vakintsika ilay andiny On va le manaraka lire un petit peu plus tard. fa vakintsika ao aoriana kely ao ihany On va izy io a établir clairement fa apetakitsika mazava tsara kosa la réalité de ce qui se passe quand un homme ou une femme divorce. ny zava-misy marina mitranga rehefa misara-panambadiana ny lahy sy ny vavy. Ok? Donc on va lire Marc chapitre 10. Marka toko 10 no vakintsika. Marc chapitre 10, nous allons lire le verset 11 et 12. Dia ny andeny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo no vakintsika. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Aroa izy taminy nazovy no misaobady ka mapakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Écoutez bien. Dia no tsara ity a. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet Raha vehivavy kosa no misaotra na misaraka amin'ny lahy ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy mitovy ihany zany. Alors la question n'est pas là, mais Ka noho izany tsy dia amin'izay loatra ny fanontaniana s'il y a des problèmes dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? fa inona kosa ny zavatra mitranga sa raha misy olana ao anatin'ilay fanambadiana na ilay mariage Le zany. Seigneur déclare, Zao no lazain'ny tompo si un homme raha misy lehilahy répudie sa femme, misaraka amin'ny vadiny qu'est-ce qui se passe? dia inona zava-mitranga C'est qu'il en épouse une autre. ka manambady vehivavy hafa zany le lehilahy. Il quitte sa femme et divorce sa femme et épouse une autre femme. Zany hoe raha misaraka amin'ny vadiny zany izy ka manambady vehivavy hafa Il commet l'adultère. dia mijangajanga zany lehilahy zany ozy izy. C'est clair. Mazava zany e. Il n'y a pas de discussion. Tsy misy ady hevitra ao Pour le anatin'izany. moment, on pose une base du mariage. Mametraka ny fototry ny fanambadiana aloha zany tsika amin'izao a. Et que pour le Seigneur, Ary eo anatrehan'ny tompo a si un homme divorce sa femme et en épouse une autre, il commet l'adultère. raha vao misy lehilahy misaraka amin'ny vadiny ka manambady vehivavy hafa dia mpijangajanga zany lehilahy zany amin'ny tompo zany. Alors, il ne faut pas essayer maintenant de raisonner Ka aokontsika zany amin'izao fotoana izao tsy ezaka et ny de trouver saina de bonnes raisons pour un divorce. na hitady antony hafa hisaram-panambadiana. Pour le moment, on pose une base. Fa fototra aloha ny apetakitsika ty am-boalohany. Fa iverenantsika io andiny izay mivakintsika vao teo io rehefa avy eo Mais a. à base même Fa ny fototra mihitsy zany de a la doctrine du mariage, momba ny fampianarana ny amin'ny fanambadiana divorce sa femme, dia izao hoe raha vao misy lehilahy misaraka amin'ny vadiny a, raison na no ny antony anarivony aza qu'il va et qu'il épouse une autre personne, ka lasa le lehilahy manambady vehivavy hafa commet l'adultère. dia mijangajanga izay lehilahy zay amin'izay C'est ça fotoana ce que izay. Jésus a dit. Zay io ny tenenin' Jesosy io a. Mazava aminareo ve?
Allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7. Sokafindray ary baibolintsika amin'ny Korintiana voalohany toko Mais fafito. avant ça, Fa mialohan'izay allons au chapitre 16 de l'évangile de Luc. andao aloha vakitsika ny Lioka toko fahinina ambin'ny folo mialohan'izay zany. 16. Comme quoi qu'on ne peut pas regarder à notre propre décision. Ohatra milaza zany ilay izy andaontsika tsy hijery ny fanapahan-kevitsika Sans manokana réaliser e. les conséquences. Ka anao motsita isika ny voka-dratsy aterak'izay fanapahan-kevitsika izay. Of what our decision Pas, will lead to. pas au niveau des problèmes qui vont exister après avec les enfants, etc. Tsika zany tsy hijery aloha ilay olana hitranga sy ny vokany hitranga ao aorian'izay fanapahan-kevitra zay ohatra hoe ny olana hitranga amin'ny ankizy sy ny sisa zay no Ce sont jerentsika. des problèmes réels qui vont se passer. Fa ireny a dia olana tsy maintsy hitranga reny a Nous ariariary. voulons voir qu'est-ce que Dieu pense. Fanzatra jerentsika aloha zany zao hoe manahoana ny fihevitr'Andriamanitra, manahoana ny fijerin'Andriamanitra an'izay fisarahany zay zany. Voir les conséquences, comment ça va se passer avec les enfants, le nouveau mari, la nouvelle femme, la nouvelle maman et tout ça. Tsy ilay voka-dratsy hitranga aloha zany jerentsika hoe anahoana ny ankizy ao aorianan'izay a, manahoana ilay vady vaovao a, manahoana ny rafozam-bavy vaovao sy ny sisa. 18. Ny andininy favalo ambin'ny folo ary. On va ajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire. Anampy zavatra kely aloha zany tsika ny amin'ny zavatra izay vao voalazantsika teo a. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. On vient de lire ça tout à l'heure. Zay rehetra misaobady ka mapakatra ny hafa dia mijangajanga vakitsika ihany koa io tao amin'ny Matthieu Mais là, teo a. Jésus ajoute quelque chose d'autre. Fa eto Jesosy dia manampy zavatra Il dit hafa. quiconque épouse Dia hozy izy izay mapakatra vehivavy voasaotrana efa ny saram-panambadiana. par son mari commet un adultère. Hozy izy raha misy vehivavy mapakatra voasaotrana efa ny sarahany vadiny a dia mijangajanga zany olo zany. Un homme est marié à une femme. Raha atao amin'ny teny hafa nisy lehilahy anankiray nanambady vehivavy iray zany a, Divorce avec sa femme. dia nangataka fisaraha-panambadiana tamin'ny vata zany ty lehilahy ty a, saraka tamin'ny vatany le lehilahy. Dia amin'izao amin'izay azy, Celui qui va épouser cette femme And now qui a another été man répudiée par son mari commet un adultère. dia izao amin'izay izay lehilahy vaovao anambady an'ity vehivavy efa nisara ny vadiny ty a, dia mijangajanga iny lehilahy Il n'y iny a zany. pas seulement deux personnes en jeu. Ka noho izany a tsy olona anankiroa intsony zany ny resaka ao anatin'ilay Si tantara cet eto. homme va se remarier avec, s'il y a une autre personne qui va se marier avec cette femme répudiée, Satria raha misy lehilahy hafa nambady an'ity vehivavy nisara ny vadiny ty a, divorced, lui aussi, il commet l'adultère. dia lasa mijangajanga ihany koa zany ity lehilahy vaovao ity. Et combien il y a comme ça dans l'Église? Dia nefa firifiry a nohatr'izany eo anivon'ny fiangonana. Mon mari m'a quitté, je prends un autre. Vehivavy zany miresaka ny saraka tamiko ny vadiko a, dia hanambady olo-kafa aho. Un autre. Ah, rehefa manambady lehilahy hafa ianao a, Qui tu vas te marier commet l'adultère. dia ilay olona hovadianao io ny mijangajanga io zany e. Parce que ton premier mari a divorcé avec toi. Satria ny vadinao lehilahy voalohany efa nisaraka taminao, Et que tu n'es plus marié avec lui. ka efa tsy manambady azy intsony La ianao, personne qui va maintenant se marier avec toi va commettre l'adultère. dia ilay lehilahy vaovao hovadinao io a lasa mijangajanga izy zany. Ça va bien, ouais. Azo lazaina lasa lavitra ihany ilay resaka. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Fa Jesosy anie ny teny Ce an'izany n'est e. pas ce que le chrétien ou n'importe qui décide et comprend. Io zany tsy miankina fatakarany kristiana na olo-kafa ny zavatra rehetra. Maintenant, cette femme-là, elle a Hitanao efa 5 taona kosa ny ity vehivavy Elle va ty e. perdre sa vie désormais. Izy kosa ve zany dia tsy haina intsony ataon'inona zany ny ambon'ny fiainany. Allons-nous nous limiter à la parole de Dieu ou alors on va trouver des excuses? Tsika ve a akafetra ny tenin'Andriamanitra sa hitady fialan-tsiny? Hein? Allons-nous nous limiter à la parole de Dieu ou on va prendre des excuses? Ny tenin'Andriamanitra ve no alaitsika ho fetratsika sa hitady fialan-tsiny ho atsika isika? Comprendre et d'accepter Ka hiezaka ny atakatra sy anaiky isika que cette femme qui a été répudiée fa ty vehivavy izay efa nisarahany vadiny ty peut a, maintenant épouser un homme sans que cet homme commette l'adultère. anoany zany raha ny tiany dia zao hoe tia hanambady malalaka lehilahy hafa izy a, ary ny tena tiany dia zao hoe tsy raisina ho mpijangajanga le lehilahy vaovao izay ho vadiny. Amen.
C'est tout un changement qui a besoin d'opérer au sein de l'Église. fa fiovana lehibe ny mila mitranga eo anivon'ny fiangonana e. Et ça, ce sont des conséquences d'un divorce qui n'a pas sa raison d'être. Ary zany rehetra zany dia nitranga vokatry ny fisaraha-panambadiana izay tsy tokony nitranga akory. Parce que Dieu nous équipe en tant qu'un mari et une femme. Satria efa nampitao antsika Andriamanitra maha-lehilahy sy vehivavy Et montre antsika. à chacun sa responsabilité pour que le mariage dure jusqu'à la fin de leur vie. Ka naneho tamin'ny tsirairay avy ny anjaran-draikitra tokony ho raisin'ny rehetra mba haretany tokantrano hatramin'ny farany. Mais le système du monde, Fa nirafitra eny amin'izao tontolo izao, l'influence démoniaque du monde, ny fitaomany devoly avy eny amin'izao tontolo izao ka tonga eo anivon'ny fiangonana. aujourd'hui il y a tellement de serviteurs de Dieu, de pasteurs qui quittent leurs femmes pour X raisons. Ankehitriny dia maro ny mpanompon'Andriamanitra sy ny pasteur izay misaraka amin'ny vadiny noho ny amin'ny tsy antony. Non pas parce qu'elle a commis l'adultère que nous allons voir tout à l'heure. Ary tsy hoe nijangajanga akory ilay vehivavy izay hojerentsika reveo izay anton'izay a. Tsy hoe nampirafy akory ilay vehivavy Mais a. pour n'importe quelle autre raison, comme quoi qu'il la trouve, elle n'est plus pareille, elle ne sert plus le Seigneur. Fa tena noho ny amin'ny tsy antony izany ohatra hoe lasa tsy ohatry ny tany elotsony ilay vehivavy, tsy manompo ny tompo ohatry ny tany Ce n'est plus la même elotsony. personne que lorsque le jour que je t'ai marié, elle n'est plus pareille du tout. Tsy ohatry ny tamin'izy vao nivadiko, tena tsy mitovy amin'ny Et on taloha peut mihitsy izy e. ajouter à la liste beaucoup d'autres raisons. Dia manampy antony maro ao anatin'izay lisitra izay isika. Et le pasteur fait comprendre à l'église comme quoi que, ah ben voilà, ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dia ataon'ilay pasteur izay atakaran'ny fiangonana fa ny vadiny dia ohatry ity, ohatry izao, ohatry izao. Voilà pourquoi j'ai divorcé ma femme. Dia izay no antony sarako tamin'ny Et il va vadiko. divorcer sa femme Dia hisaraka amin'ny vadiny izy a. et il va chercher une autre. Dia hitady vehivavy hafa ilay pasteur rehefa eo. C'est courant. Hita matetika izany a eo anivon'ny tontolo kristianina Ça ankehitriny. commence par des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et ça coule, ça va au niveau du chrétien. Manomboka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra sy pasteur izany a dia mikorena makany amin'ny mpino rehetra. Donc nous voyons le CAE d'un divorce. Ka noho izany hitantsika mamatotra an'izany hoe fisaraha-panambadiana izany. Soit le divorce. Ny fomba fijerin'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. C'est pas une petite affaire qu'on doit prendre à la Zavatra légère tsy dans tokony l'église. raisina kely io a ka raisitsika ohatrany hoe zavatra maivana eo anivon'ny Des fiangonana. hommes et des femmes qui vivent dans la Fa isika adultère tsy dans tokony l'église. manana lehilahy na vehivavy izay mbola miaina anatina fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonana. Satria hoe nanapa-kevitra hono izy ireo a hisaraka amin'ny Et vadiny de prendre une autre. ka nanambady-olo-kafa. Sans qu'il y ait de l'adultère ou de l'infidélité dans Ka l'église. vokatra izany dia tsy afaka ny tsisy fijangajangana izany a monina eo anivon'ny fiangonana. Dans l'église, finalement, elle devient un petit peu comme le monde, le système du Ka monde. noho izany fiangonana dia lasa ohatrany hoe izao tontolo izao sy ny rafitra izao tontolo izao no ao. Donc, Ka noho izany a celui qui répudie sa femme, ou divorce sa femme, izay rehetra misaotra na misaraka amin'ny vadiny a quelle raison na inona antony vit dans l'adultère dia mijangajanga izy en épousant une autre. amin'ny En fanambadiany épousant une autre. olo-kafa, amin'ny fanambadiany olo-kafa zany dia mijangajanga izy. C'est clair? Mazava ve? On va lire Marc chapitre 5. Marka toko fadimy amin'izay ary mivakitsika zao. Matthieu chapitre 5, pardon. Azafady a Matthieu toko fadimy mivakitsika. Verset 32. Andininy a fa 2:30. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Jereo tsara fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra na misaraka amin'ny vadiny afa tsy noho ny fitsangajangana ihany dia mampitsangajanga azy na mampiariary azy amin'ny fitsangajangana na manokatra varavarana ho azy zany a anambadiana olo-kafa. Donc tu divorces. Ka noho izany misara-panambadiana ianao amin'ny vadinao Toutes a sortes de raisons, n'importe mety a quoi. noho ny amin'ny antony maro samihafa. Donc tu l'exposes à devenir adultère parce que quand elle va se remarier avec
quelqu'un d'autre, dia mampitsangatsanga ny vadinao zany ianao na mampiariary azy amin'ny fitsangatsangana satria amin'ny fotoana anambadian'olo-kafa l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme divorcée commet dia un adultère. mampitsangatsanga azy ary nazofy manambady izay voasotra na saram-panambadiana dia mitsangatsanga. Donc on voit un petit peu cette chaîne-là ensemble. Ka noho izany hitanareo hoe mampifandray an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. chain. Et nous voyons la destruction des vies. Dia hitantsika ny fampitehana fiainana maro a. Qui vivent en désordre dans l'église. Ireo kristianina maro izay miaina anatina korotana eo anivon'ny fiangonana. Tena hoe anatin'ny On korotana. parle de la sainte doctrine. Miresaka fampianana tsy misy kilema On isika. parle du cœur du Seigneur. Miresaka ny amin'ny fon'ny tompo On isika. parle de la profondeur et du sérieux du mariage. Miresaka ny alalany sy ny mahamatotra ny fanambadiana On isika. ne peut pas Of marriage. divorcer sa femme ou que la femme ne peut pas divorcer son mari pour des raisons autres. Ka ny lehilahy na ny vehivavy dia tsy afaka misaraka amin'ny vadiny afa-tsy noho ny Any other reason Que de except l'infidélité de la part du conjoint. for afa-tsy noho ny fitsangatsangana avy amin'ny vady anozy izy. Là où on va lire, on va revenir en Matthieu, Dia eto amin'izay tsika zany hiverina any Matio amin'izay a. chapitre 19, Ny andininy fa 7:20. Ny toko fa 7:20 azafady. et on va lire le verset 9. and we're going to Dia read verse vakitsika 9. ny andininy fa 7. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, And I say Lazaiko aminareo nazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana, afa-tsy noho ny fitsangatsangana on hozy ne izy. peut pas regarder à ce verset Ka noho izany tsy afaka mijery an'ity andininy ity sans tsika qu'on ait posé une base claire raha tsy efa tafapetraka aloha ilay fototra mazava tsara que l'adultère va suivre un mariage où l'homme ou la femme a divorcé de l'un ou de fa ny l'autre. fitsangatsangana tao aoriana ny fanambadiana no nanosika ny lehilahy na vehivavy anankiray hanapa-kevitra hisara-panambadiana. N'importe quelle raison autre que l'infidélité ou l'adultère de la part de l'un ou Izany de hoe l'autre. mety noho ny amin'ny fampirafesana na no fitsangatsangana avy amin'ny andanina ny ankilany. Ça, c'est l'exception que Jésus. Ary io rery ihany nefa ny exception izay napetraka Jesosy na singaniny Jesosy a. Il n'y a pas. Ary tsy misy afaka ohatran'io. other reason for N'essayons divorce. pas de trouver une autre bonne raison. Fa aoka isika tsy hitady fialatsiny tsara La hafa. parole de Dieu ne nous donne pas aucune autre Fa ny raison. tenin'Andriamanitra dia tsy manome antony ho antsika Qu'un mari peut divorcer sa femme fa afaka misaraka amin'ny vadiny lehilahy si sa femme commet l'adultère. raha tsy hoe mijangajanga ilay vehivavy. Et le contraire, et l'autre aussi est vrai pour la femme. Ary a And obviously, manankely ihany koa zany a ho an'ny vehivavy eo anatrehan'ny lehilahy raha mitsangajanga ilay lehilahy zany. On est clair là-dessus? Mazava amintsika ve zay? C'est la seule raison. Zay rery ihany no antony Il n'y zany. en a pas d'autre. Tsy misy afaka ohatran'izay. N'essayons pas de trouver une autre raison. Ka noho izany aoka tsika tsy ezaka hitady antony hafa Qu'importe. na inona na inona Si les zany. moments sont difficiles, sont durs, Mety mandalo fotoan-tsarotra mafy ianareo n'ayons même pas la pensée fa aoka tsy handalo ao an-tsaintsika akory pas d'infidélité ou d'adultère raha tsy nisy fampirafesana na fitsangatsangana adultery, d'aller dans la direction d'un divorce. ka hoe andao hitanjozotra dia hisara-panambadiana. Ne n'allons pas dans cette pensée. Aoka tsy handalo ao an-tsaintsika akory zany sainy zany. Andao tsika tsy handeha amin'izay taridalana Et izay. maintenant, quand il y a de l'infidélité, Fa zao kosa raha misy aza ny fampirafesana il faut savoir, hein, dia mila fantatsika kosa hoe une chute, fahalavona ve le une izy a, erreur de parcours, fahadsoana sendra lava ve le olona that can izay mety afaka nitrangana tamin'iza na tamin'iza. c'est dans cette attitude, avec ce genre de cœur que Jésus a dit, Ary veriko hoe tsy tao anatin'izay fihetsika na toe-po mitovy amin'izay ny tenenan Jesosy femme commet une erreur d'infidélité, hoe raha nijangajanga taminao indray mandeha ny vadinao of infidelity. divorce. dia misara aminy. Je ne crois pas que c'est dans cette attitude, dans cette motivation que Jésus parle. Fa heveriko hoe tsy tao anatin'izay a toe-po izay ny tenenan Jesosy an'io resaka io.
satria ny kristianina Il doit savoir dia mila mahafantatra que ny quand ton kristianina frère ou sa sœur a péché contre lui ou contre elle, fa raha nanota taminy rahalahy na ny anabaviny et qu'il et elle se repent, il doit pardonner. ka raha mibebaka tamin'ilay lehilahy na ilay vehivavy dia mila mamela heloka ny Ça, c'est kristianina. l'enseignement de Jésus. Zay ny fampianaran'i Jesosy a. C'est pourquoi l'Église doit encourager That's why le pardon. Zay mahatonga ny fiangonana tokony hamporisika ny famelan-keloka. Et que le divorce, même en cas d'infidélité, Ka ny fisaraha-panambadiana na dia nisy aza ny c'est la fijangajangana dernière chose à faire. dia aokany eo zany ny zavatra farany indrindra ho atao. Dernière chose. Tsisy hevitra intsony zany fa zay no fanapahan-kevitra farany atao. Seigneur, Fa tsika zany tsy afaka mandray an'ity tenin'ny tompo ity a, Scripture et de cacher derrière cette parole, ka miafina ao ambadika io teny io a isika divorcé sa femme ou son mari dia iny isika fa andeha hisaraka amin'ny vaditsika qu'elle a chuté. satria hoe lavo indray mandeha ilay olona zany. Je pense que ce que Jésus dit, Fa heveriko hoe ity zavatra lazain'i Jesosy teto quand a la vie du mari ou de la femme dia zao hoe ny fiainan'ilay lehilahy sy vehivavy est mihitsy a une vie d'infidélité, no fiainam-pitsangajangana zany. c'est courant, c'est Lasa fahazarany a, continual and partie de sa vie. fomba fiainan'ilay olona mihitsy zany ilay mijangajanga. Alors, Jésus dit, Dia raha izay a dia miteny kosa Jesosy hoe dans ce cas-là, amin'izay fotoan'izay kosa le zany a mari ou la femme dia zao hoe na lay lehilahy na lay vehivavy a dia afaka misaraka amin'ny vadiny zany izy. c'est la seule Izany rery ihany zany a raison pourquoi un homme et une femme peuvent divorcer. no antony tokana ahatonga ny lehilahy sy vehivavy tokony hisara-panambadiana. La seule. Zay rery ihany no antony. Amen. Mais moi, je connais des femmes Fa za kosa nefa mahafantatra dont elles vehivavy a savent que le mari vit dans l'adultère, fantany tsara fa anatina fiainam-pitsangajangana ny vadin'izy ireo qu'elles ne sont pas prêtes pour se remarier et divorcer. ary tsy vonona mihitsy izy ireo ny sara-panambadiana na nambady Et olo-kafa attendent patiemment le retour et la repentance de son mari. dia aleon'izy ireo miandry hampaharetana ny fibebahan'ny vadin'izy ireo sy ny Je ne dis fiverenany. pas que ce soit la marche à suivre pour tout le monde. Tsy miteny akory hoe tsy maintsy ho zay ny lalana mila rano tsirairay avy a, Salut, fa midera kosa aho a ce genre de chrétien ny kristianina toy izany qui est prêt ou qui est prête, izay vonona na lehilahy izy na qui garde vehivavy a un cœur de pardon vis-à-vis de sa femme et de son mari, ka mihazona fo mamela heloka foana eo anatrehan'ny vadiny a et qui a à la foi ary manana pour une finoana reconstitution et une restauration de ce mariage. ho an'ny fanambarana sy ny famerenana milony ray an'izany tokantrano sy ny fanambadiana Fait izany. que l'adultère et l'infidélité est la dernière chose. Midika zany fa ny fampirafesana sy ny fijangajangana no antony farany indrindra C'est misy ça la arahana zany. différence entre l'église du Seigneur et la religion ou le monde. Azay ny mahasamihafa ny fiangonan'ny tompo a sy ny fomba-pivavahana sy izao tontolo 1 zao. Corinthiens chapitre 7. Korintianina voalohany a toko fafito Là, amin'izay ary. l'apôtre Paul là, va parler du mariage des vierges, des gens qui, des célibataires. Dia eto amin'izay ny apôstôly Paoly a resaka ny fanambadiana, an'ireo olona tokantena, resaka ny virjina, Le texte important, c'est dans le verset 10. ary ny andinin'ny tena lehibe indrindra dia eo amin'ny andinin'ny fafolo a. Verset 10, Korintianina voalohany toko fafito a ny andinin'ny fafolo. totalement Izay a mifanitsy tanteraka avec ce que Jésus a dit amin'izay lazain'i Jesosy concernant le mariage et le divorce. mahakasika ny fanambadiana sy ny fisaraha-panambadiana. À ceux qui sont Diny mariés, fafolo. Ary ny manambady j'ordonne non pas moi mais le Seigneur dia didiko nefa tsy izao fa ny tompo. Yet not I, but the Lord. Oui, verset 10. Yeah, verse Andininy 10. fafolo a. Que la femme ne se sépare point de son mari, Aoka tsy ala amin'ilay ny vavy. ne divorce pas de son mari, Aoka tsy saraka aminy izy zany. mais But au Nefa cas où elle est divorcée, raha misy efa nialana sara-panambadiana qu'elle demeure sans se marier, dia aoka hitoetra tsy manambady izy. ou alors
qu'elle se réconcilie avec son mari. naoka kosa le vehivavy ody any amilay. C'est exactement l'instruction de Jésus. Io indrindra nefa nitory lalana nomeny Jesosy. Que la femme ne se sépare point de son mari. Aoka tsy saraka amin'ny vadiny ny Mais si dans vehivavy. l'ignorance ou pour quelque raison, elle est divorcée de son mari, Fa raha mety noho ny tsy fahalalana na noho ny amin'ny antony maro mety nisaraka tamin'ny vadiny izy tany hoany. l'apôtre Paul dit, c'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur, Dia hozy izy ny apôstôly Paoly hoe tsy izany no niteny an'izany fa ny tompo a. que cette femme Dia ao kosa izy io vehivavy io a, aoka tsy verina hanambady io vehivavy io. Ao ne a, se remarie point. aoka tsy verina hanambady izy. Et Ary ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. na izy ozy izy aoka ody any amin'lahy hiverina hiaraka Alors amin'lahy maintenant, il y zany. a toutes sortes de cas compliqués. Peut-être que le mari est déjà remarié avec Dia quelqu'un. amin'izao amin'izay ara mety misy tranga tena sarotra be ilay izy, mety efa miverina nanambady le lehilahy sy ny sisa. Tellement de cas qu'on ne peut pas parler dans une Satria tena be dia be maro loatra ireo kasitranga izay tsy afaka resana anatina toroteny anankiray a. situations qui se sont passées. Izay tranga niseho a maro samihafa. Vous encouragez à regarder le présent et Fa le futur. mampirisika anareo a zany hoe hijery ny ankehitriny a sy ny ho avy amin'izao fotoana izao. Passé avec des mariages et des remariages et des divorces est compliqué. Satria raha ny lasa momba an'ireo fisaraha-panambadiana dia fanambadiana indray tany amin'ny lasa ny jerena tena sarotra. Donc mon but, Ka noho izany ny tanjoko ce a n'est pas aujourd'hui de solutionner tous les problèmes qu'il y a eu de mariage, de divorce, de remariage, de redivorce, de remariage. ka noho izany ny tanjoko izany androany tsy hany mevahaolana ho an'ity trangana fisaraha-panambadiana fanambadiana indray dia verina saraka dia nanambady indray. Tsy izay ny tanjoko androany. Vous êtes mariés, Ny tanjona dia zao raha manambady ianao a ayez la vision de rester mariés. dia aoka ianao hanana viana hoe hitoetra manambady hatramin'ny Rentre farany. ta croix, Eto ny azo fijalianao ta a, margoze, hoanino margozinao ajoute un petit peu de baume d'amour là-dedans. a, sy ho voatabia kely miaraka aminazy mba tsy hagidy loatra, fa mitoera manambady hatramin'ny farany. Paul dit, c'est ça que Jésus dit. Zay ny tenin'ny Paoly sy Jesosy eto e. N'est pas la peine de pleurer. Je dis, bon, c'est bien qu'on est dans cette situation-là. Mais je dis, on ne va pas venir pleurer pour essayer de changer le contexte du mariage. Fa aza tonga zany ianao hitomany a dia hiezaka ny hanova ny soratra masina mba votoatin'ny fanambadiana. C'est inacceptable pour Dieu Fa tsy azo ekeny eo anatrehan'Andriamanitra qu'un homme ou une femme hoe raha misy lehilahy na vehivavy pense et décide de divorcer mieritreritra anay fa nanapa-kevitra isara-panambadiana noho ny amin'ny antony maro samihafa l'adultère dans le mariage. akoatra ny fampirafesana sy ny fijangajangana ihany ao anatin'ny fanambadiana. Il n'y a pas de raison. Tsy misy antony hafa e. Aucune autre raison. Tsy misy antony hafa tokony hisaranao mpanambadiana. Ah ben frère, non. Ka hitanao ne rahalahy, tsia. Il faut que tu comprennes. Non. Ka zao ne tsy azonao e, tsia. Je peux comprendre la douleur. Mety afaka mahazo an'ilay fanaintainanao anatin'ilay izy a. Je peux comprendre Afaka l'état dans lequel cette personne est en train de vivre. afaka tsapako ny zavatra iainan'ilay olona sy ny fijaliana iainany a. Je peux l'encourager que de se tourner vers le Seigneur et sa grâce pour pouvoir vivre. Fa ny zavatra tokana afaka porisihako ny olona io a dia mba haneho ny fahasoavany aminy ane ny tompo ahafahany miatrika an'izay iainany Le ao. problème, c'est d'essayer toujours de trouver une solution facile par Fa le ny tena divorce. olana dia zao hoe ilay miezaka mitady vahaolana mora foana amin'ny alalan'ny Une fisaraha-panambadiana. solution facile. Ny fisaraha-panambadiana dia vahaolana mora. Mais une solution qui vient de la part du diable. Fa kosa vahaolana avy amin'ny démonie. Le Seigneur est clair. Fa mazava loatra ny tompo noho izany a Ceux qui sont mariés. ho anareo rehetra izay manambady. Mariés là, ici sur Misy olona manambady ve eto amin'ity maraina ity? J'ordonne. Zao no andidiko anareo. Paul dit, mais le Seigneur. Nefa tsy izao Paoly a, fa ny tompo. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Aoka tsy ala amin'ilay Son mari. ny vavy, aoka tsy sara-panambadiana amin'ilay ny vavy.
Mais si elle est déjà divorcée, But if nefa raha efa nisara-panambadiana izy elle ne se remarie pas. da aoka hitoetra tsy manambady izy tsy hiverina anambady zany Et l'autre opportunité, ary ny safidy anankiray hafa ihany koa reste toute seule maintenant, na ianao mitoetra irery androany a ou tu fais confiance au Seigneur pour la réconciliation avec ton mari. na ianao manana fatokina ny tompo mba ahafahanao a hiverina hiaraka amin'ny vadinao indray zay ny filazantsara zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra e. we must Essayer de trouver des solutions mila mitsahatra tsy mijery vahaolana hafa isika de l'évangile. izay ivelan'ny famarina filazantsara Maintenant, il y a fa toutes misy sortes de cas. karazana tranga maro kosa aza Le ankehitriny mari est battu, le monsieur, il est drogué. ohatra hoe mamony le lehilahy na mifokarongony le lehilahy droge le lehilahy Épouvantable. na ihany koa misy vehivavy tena manana toetra matsiravina Bonne raison d'avancer. ary zany rehetra zany dia antony tsara androsoana avokoa forward. Mais c'est une bonne aussi raison ary antony tsara ihany koa pour grandir, ahafahantsika mitombo pour faire confiance au Seigneur, ahafahantsika matoko ny pour avoir tompo la foi pour le conjoint ou la conjointe. ananantsika finoana ho an'ny vaditsika na lehilahy na Maintenant, vehivavy si c'est intenable kanefa raha tena tsy zaka ary le izy a et des conséquences graves, ka hita fa tena misy vokadratsiny gravy a Consequences. que la femme, par exemple, ohatra hoe ho an'ny vehivavy a temps pour se séparer de son mari. On ne parle pas de divorce. je dis ohatra se zany hoe séparer tokony un mitady moment fotoana ny de son vehivavy a mari. hisintaka kely ho an'ny vatany tsy misara-panambadiana fa misintaka Just Et de to be faire separated. I'm not confiance saying au Seigneur divorce. dia She tokony should tompony separate amitoy herself eny from her husband, Mais le and then divorce, fa ny fisara-panambadiana kosa dia tsy hoahana tanteraka hiala ao an-tsaina zany parce que la parole de Dieu, zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra e. afa-tsy une raison valable. noho ny amin'ny antony anankiray C'est de tokana la discrétion du mari ou de la femme, ary miankina amin'ny fahendren'le lehilahy na le vehivavy a de son état de cœur, miankina amin'ny toe-pon'izy ireo a state of de heart. décider manapa-kevitra si l'adultère a été commise 25 fois ou hoe 50 fois. indimy amin'ny roapolo ve sa indimapolo ny trangahan'ilay a fijangajangana izay izy vao nandray an'ilay fanapa-kevitra Mais ce qui est triste, fa mampalahelo a c'est que le mari ou la femme, dia zao hoe ilay lehilahy na le vehivavy a sur l'occasion de se verser, sauf pour infidélité, dia manararoatra ny ty andiny ty hoe afa-tsy noho ny amin'ny fijangajangana ihany That except pour for infidelity, divorcer son mari et sa femme, dia io ny alain zareo isarahana amin'ny vadiny cause d'une chute, vokatra na because of one fahalavonana fahazosoana indray mandeha monja an infidelity that's taken na place. fampirafesana indray mandeha monja c'est là où il faut être dans l'esprit. ary eo indrindra mila hitoerantsika ao amin'ny fanahy C'est là où il faut prendre une décision qui est selon le Seigneur. eo indrindra mila andraisantsika fanapa-kevitra amin'ny fanaraka amin'ny an'ny C'est là où tompo la parole de Dieu, où le Seigneur lui-même nous donne cette liberté-là ary eo indrindra no ahafahan'ny tompo manome antsika an'izay fahafahana izay de marcher par l'esprit pour prendre une décision. andehanantsika ao amin'ny fanahy andraisantsika Je n'ai fanapa-kevitra pas utilisé ce verset-là, ka tsy ampiasa an'io andinina io a sauter sur l'occasion ka nararoatra an'izay zavanitranga izay pour divorcer. mba hisarahana ara-panambadiana Maintenant, zao amin'izay ary a qu'est-ce qui s'est passé derrière nous? inona aza ny zavatra nitranga tany alohantsika ny lasantsika zany mety misy zavatra nitranga Qui n'ont pas été réglés. izay mbola tsy nahitamba-olana In line. N'ont pas été réglés selon la parole de Dieu. Il y a eu remariage, il y a eu ceci, il y a eu mbola tsy voavaraka ny tenin'Andriamanitra dia lasa nanambady ianao sy ny sisa sy ny ceci. sisa De l'infidélité. kanefa ivelan'ny fampirafesana ny saranao ara-panambadiana dia nanambady olo-kafa ianao Mais quand on comprend la parole de Dieu, fa rehefa takatsika ny tenin'Andriamanitra on n'est pas condamné. dia tsy manamely tena isika On tsia ne prend pas l'évangile comme une accusation. tsika tsy mandray ny filazantsara ho tahaka ny Le Seigneur fiampangana nous emmène à la repentance. fa mitarika antsika ho amin'ny fibebahana kosa Dans ny tompo l'ignorance, on peut faire beaucoup de choses. tany amin'ny tsy fahalalana afaka mety navita zavatra maro isika Pasteur même, on peut faire des erreurs. mety hoe tamin'ny alalan'ny fanarahantsika ny dian'ireo pastera mihitsy aza dia nanao fahadisoana isika Des décisions qui ne sont pas bibliques et satria ireo pastera mantsy dia mitarika antsika ndray fanapahan-kevitra tsy ara-baiboly indraindray Scriptural or biblical.
Mais on est là aujourd'hui avec notre passé. dia tonga eto isika angehitriny miaraka amin'ny lasantsika Quand on rehetra annonce l'évangile et qu'on déclare comme quoi que la repentance enlève le passé. ka rehefa torina amin'izay ny filazantsara dia ambara amintsika fa ny fibebahana dia mamafa ny lasa On rehetra efface le passé et on reçoit le pardon. ny de Dieu. fibebahana dia mamafa ny lasantsika rehetra dia mandray ny famelan-kelok'andriamanitra isika Et on continue dia mitoy indray isika avec la situation actuelle. miaraka amin'ilay tranga izay misy atsika Et on ankehitriny ne porte pas la condamnation fa tsy mitondra ny fanamelohana isika du passé vokatry ny fanapahan-kevitra tany amin'ny lasa à la parole de Dieu. izay tsy mifanaraka tamin'ny tenin'andriamanitra On comprend ce que je dis? azonareo ve ilay tiako ampitaina aminareo On ne vit pas avec une condamnation à cause d'une décision qu'on a prise auparavant. tsika zany tsy miaina anatina fanamelohan-tena vokatry ny fanapahan-kevitra izay niainantsika tany amin'ny On lasa régularise le problème fa ahitsitsika kosa ilay par olana la repentance. amin'ny alalan'ny Et on fibebahana réalise Make it right. que nos yeux viennent de s'ouvrir dia tonga saintsika hoe vao nisokatra ny et masontsika on comprend que ce que nous avons fait dia azontsika hoe ny zavatra nataontsika le remariage tamin'ny alalan'ny ohatra hoe ny fanabadiantsika olo-kafa les instructions de Jésus. dia takantsika fa tsy mifanaraka amin'ny torolalany Ni des tompo apôtres izany qui ont écrit le Nouveau Testament. na ny andro apôstôly a izay nanoratra ny testamenta vaovao dia ankehitriny amin'izay a amin'ny alalan'ny fibebahana Le Seigneur lave et pardonne tout. dia manasa sy mamela ny heloko rehetra ny tompo a dia mitoy isika Parce qu'il y a des choses du passé qu'on ne peut plus réparer. satria misy zavatra tany amin'ny lasa tsy azontsika amboarina intsony Réparer physiquement. tsy azontsika amboarina Et on amin'ny peut la tamaso réparer par la repentance. fa azontsika amboarina kosa amin'ny alalan'ny La fibebahana repentance répare. ary ny fibebahana tompoko dia Là, on va manamboatra se sentir libre même si on a fait des choses qui n'ont pas été claires dans le passé. dia eo amin'izay tsika matsapa-tena ho afaka na dia nisahatra tsy nahazava tsara aza ny ainatsika tany aloha Transporter avec nous les choses du passé. fa tsika tsy afaka mitondra miaraka amintsika ny zavatry ny Mais on a lasa besoin de comprendre. fa ny zavatra mila azontsika On kosa a besoin de comprendre kristiana dia mila que mahazo le divorce fa ny fisaraha-panambadiana et le divorce. fa ny tompo dia mankahala ny fisaraha-panambadiana mankahala ny fisaraha-panambadiana ny tompo Et il ne faut pas que ça passe même par notre tête. ary aoka tsy handalina dia ny kely akory azy zany ao an-tsaintsika Que cette décision est pour la vie. amin'ny fotoantsika mandray fanapahan-kevitra anambady dia mandra maty Et io ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous donne tout ce ary ny qu'il tena mahafinaritra indrindra dia efa nomen'andriamanitra antsika izay rehetra ilaintsika réussi. ahafahanjano mahomby Tout ce qu'il veut. omeny atsika izay rehetra ilaintsika Il nous montre la croix que nous avons besoin de prendre. asehony atsika ny azo fijaliana mila etsika Il nous montre tout cela. efa nasehony atsika anie zany rehetra zany e S'humilier, Ouais. accepter notre Raha responsabilité vonina en tant isika que mari et une femme. anetry tena hitondra ny azo fijalintsika manoloana ny anjara toerantsika mahalelana na vehivavy atsika Mais on arrivera jusqu'au bout. dia ho tody hatramin'ny farany isika e Dieu n'a pas institué le mariage pour une défaite. andriamanitra anie tsy nametraka ny fanambadiana mba ho lavo na tsy ahomby zany avy eo Le e mariage pour que ce soit un témoignage puissant. fa napetra ny fanambadiana mba ho tonga fijorona vavolombelona mahery vaika Que le izany mari et la femme, en prenant leur place, deviennent une bénédiction. ka ny lehilahy sy ny vehivavy raha maka ny toeran'izy ireo dia tonga fitahiana izy ireo Pour eux, ho azy ireo manokana la famille, pour l'Église. ho an'ny ankizy a ho an'ny ankohonana sy ho an'ny Mais fiangonana ceux qui optent pour le divorce fa ireo olona izay misafidy isara-panambadiana ne sont pas prêts à prendre leur croix. dia olona tsy vonona ny hitondra ny azo Ils fijaliana ne izy sont pas ireo prêts à être le mari ou la femme que Dieu veut. tsy vonona izy ireo ao olona lehilahy sy vehivavy izay takian'andriamanitra Dernièrement, je vous ai parlé d'un message farany teo any resaka anareo mba nahafatra ici à Maurice ou quelque tsy part. tadidiko sona teto Maurice na tany amin'ny toeran-kafa Parlé comme quoi que Jésus avait tout accompli pour la réussite de la vie. resaka hoe efa vitan'i jesosy ny zavatra rehetra ho an'ny fahombiazan'ny fiainana mahakristianina Amen. amen C'est une croix que nous avons besoin de prendre. ary azo fijaliana mila etitsika io a
perte de notre vie. fa ny fanambadiana dia famerezantsika ny aintsika. C'est quelque chose de très très précieux et sérieux. Ny fanambadiana dia zavatra sarobidy loatra ary matotra loatra. Terminé, on va un petit peu plus devant. Amarana isika dia hijeriny ao ambambany kely a, Chapitre, ao anatin'io toko io ihany a, Going a verset little bit 12. dia ny andininy faharoambeny folo indray. 7, verset 12. Korintianina voalohany toko fafito any andininy faharoambeny folo. Fa amin'ny sisa ozy izy a, Premier, il a parlé des chrétiens. zany hoe ny voalohany izy dia niresaka ho an'ireo kristianina, satria samy kristianina zany ilay mpivady, samy kristianina izy roa. Maintenant, au chapitre 12, il dit Dia izao amin'izay izy milaza ce n'est pas le Seigneur, dia ny faharoambeny folo, fa amin'ny sisa ozy izy a, dia hoy izao fa tsy ny tompo intsony a. si un frère a une femme non croyante Raha misy rahalahy manambady tsy mino does not believe. et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy dia aoka tsy alana izy. En d'autres mots, si le conjoint ou la conjointe inconvertie Zany hoe raha ohatra zany ka misy lehilahy na vehivavy tsy mino a, et veut continuer dans ce mariage avec ce conjoint ou ka cette raha ohatra conjointe zany tsy tia sara-panambadiana ity tsy mino ity amin'ilay lehilahy na vehivavy kristiana, tsy tia hisaraka zany ilay tsy mino, qu'elle consente à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari. ka raha mbola maniry ary hipetraka amin'ilay vehivavy kristiana zany ilay lehilahy tsy mino dia aoka tsy hisaraka amin'ilay Donc, vehivavy ce n'est mino pas zany. parce que le mari est non chrétien qu'il faut le balancer. Ka noho izany tsy hoe satria tsy mino ilay lehilahy dia roahy tany zany izy. Si le mari veut continuer à vivre avec elle, Fa raha ohatra ka mbola maniry ary hipetraka amin'ilay vehivavy mino ilay lehilahy tsy elle ne mino, doit pas divorcer cet homme. dia tsy tokony misaraka amin'io lehilahy io ilay vehivavy. The husband, it's the same. Mitovy ihany zany na lehilahy na vehivavy Si a. la femme non chrétienne décide de continuer à vivre avec un mari chrétien, If I- non chrétien, Raha ohatra ka misy vehivavy tsy mino anankiray ka mbola maniry ary hitoetra sy hipetraka amina lehilahy kristianina que anankiray l'homme izy, aussi décide de rester avec elle, mais and ka raha mbola that tapa-kevitra Christian ary man hipetraka aminy ihany koa zany ilay lehilahy, with his wife, amin'izay well, fotoan'izay then dia there's tsisy no fisaraha-panambadiana. verset 15. Dia C'est jerenareo ny là, andininy fadimy ambin'ny folo ary. c'est là où si le non-croyant se sépare, Fa raha ny tsy mino no miala qu'il se sépare. dia aoka hiala izy hisaraka zany. let him depart. C'est-à-dire si le non-croyant décide de ne pas continuer ce mariage, Zany hoe raha ilay tsy mino zany a no manapa-kevitra hoe andao hisaraka zany a, tsy te hiano intsony amin'ilay fanambadiana, le frère ou la sœur, si le non-croyant se sépare, qu'elle se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces fa raha ny cas-là. tsy mino no miala dia aoka hiala izy, na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany. Such cases. C'est-à-dire que si le non-croyant Zany hoe raha ilay tsy mino se sépare, qu'il no misara-panambadiana dia aoka izy hiala zany, aoka izy hisaraka zany. Be separated, let him go. l'autre conjoint n'est donc plus lié avec lui. Ka noho izany amin'izay fotoan'izay na ilay lehilahy na ilay vehivavy izay nisarahan'ilay tsy mino a dia tsy manam-pifandraisana na inona amin'ny ntsony zany. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Fandriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Que sais-tu, femme? Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy, Sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? na hoe ahoana moa no ahafantaranao raha lehilahy na ho vonjenao ny vadinao na tsia. Or Jusqu'à how l'heure- do you know, jusqu'à oh l'heure, husband, pour nous whether you will tous, save your wife? Pour ceux qui nous écoutent, Hatreo aloha antsika rehetra na ho an'ireo izay mihaino antsika très simple. dia tena tsotra ilay izy, Mais c'est pas si simple que ça. tena tsy misy tsotra ohatran'izany angamba. Parce que si elle n'est plus ou il n'est plus lié avec l'homme ou cette femme-là, Satria raha tsy manam-pifandraisana intsony izy amin'ilay lehilahy na ilay vehivavy tsy mino zany, a-t-il le droit ou a-t-elle le droit de se dia moa ve izay no milaza sy manambara fa afaka manambady a ilay lehilahy na ilay vehivavy. Pas de souci, c'est clair. Satria eo amin'ilay lafin'ny fisarahana everiko hoe mazava angambany amin'iny lafiny iny. Apart from one another? On est d'accord? Miara-manaiky an'izay tsika. Le non-croyant décide de se séparer, il part, il ne veut plus vivre avec cette femme chrétienne. Ka noho izany ilay lehilahy tsy mino a tia saraka, tsy te hiara-iana amin'ilay vehivavy mpino intsony a. Elle n'est plus liée avec cette Saraka tamin'ilay vehivavy mino zany ilay lehilahy tsy manam-pifandraisana amin'ny intsony. Tsotra izay a, mora takariny zany a, tsy misy fisalasalana, tsy misy fanontaniana intsony. There's no doubt. But Fa kosa
A-t-elle le droit? mbola mananjo iverina anambady ary ve le lehilahy na le vehivavy kristianina Ça, aorianan'izay c'est la question. ary zay ny a fanontaniana petrako Et si elle a le droit de se remarier, avec qui? ary raha mananjo iverina anambady izy dia anambady aniza ary That she get married. Si elle a le droit de se remarier, avec qui? raha mananjo iverina anambady izy dia tokony anambady aniza aza Be married. Cette femme dont le mari non chrétien a quitté, ilay vehivavy kristiana izay nisarahan'ilay lehilahy tsy mino a zay ny a-t-elle resaka le zany droit de épouser maintenant Does she un have homme qui est déjà divorcé? mo ve mananjo izy a anambady a lehilahy mitovy aminy zany izay saram-panambadiana ihany koa Dans toute situation comme celle-là, on doit retourner à la base. azany no antony ao anatin'ny tranga mitovy amin'izany a mila miverina mifototra isika On doit retourner à la base. mila miverina mifototra isika On a vu tout à l'heure là, tous les textes comme quoi que si le mari répudie sa femme, etc., qu'est-ce qui se passe? efa hitantsika daholo ireo andiny rehetrarehetra teo hoe raha sarahan'ny lehilahy ny vehivavy a dinona ny zavatra mitranga aminy adinona ny zavatra mitranga amin'ilay vehivavy sy ny sisa Et si un mari divorce sa femme et que sa femme marie avec une autre personne, cette personne-là va commettre l'adultère. hoe raha misy lehilahy misaraka amin'ny vadiny ka manambady olo-kafa le vehivavy a dia lasa mitsangatsanga ihany koa le lehilahy vadiny vaovao he's also efa committed nresantsika teo daholo zany zany rehetrarehetra any La base qui a été posée par le Seigneur lui-même. ka noho izany tsy tokony adintsika mihitsy zany izay fototra napetaka jesosy izy Un tenany problème surgit, rehefa misy olana mitranga on ne peut pas sortir de sur cette base. dia tsy tokony mivoana miala amin'izay fototra izay isika Cette zany base, elle est existante et elle Satria demeure toujours. efa nitoetra teo io fototra io ary mbola hitoetra mandrakizay io all the time. Ce n'est pas parce que le mari inconverti a quitté cette femme qu'elle a le droit maintenant d'aller épouser un homme qui a été répudié. fa tsy hoe sarahana lehilahy tsy mino anankiray koa le vehivavy kristiana dia midika zay fa mananjo amin'izay izy afaka manambady lehilahy zay ny saram-panambadiana Donc, to elle azy n'a que trois choix. ka noho izany safidy telo ihany ny Si elle a le droit ananany de se remarier, elle en a que trois choix. ka noho izany raha tia hiverina anambady izy dia safidy telo ihany ny Elle va ananany marier quelqu'un, un veuf, c'est-à-dire dont sa femme est morte. na zany tia vehivavy tia anambady lehilahy maty vady a C'est pareil pour l'homme, mais je In parle other de la words, femme. somebody whose mitovy ihany ny amin'ny lehilahy fa le vehivavy ny resahako zany eto a A quitté. zany hoe vehivavy kristianina anankiray izay nisarahan'ny lehilahy tsy mino zany resahako eto a efa tsy mifamatotra amin'intsony Maintenant, si elle va se remarier, dia zao amin'izay tia anambady amin'izay ary tia vehivavy on ty vient de voir qu'elle ne peut pas se remarier avec dia efa n'importe qui. hitantsika teo fa tsy afaka manambady nizaniza zay tiany izy fa safidy telo no ananany a Elle peut se marier avec quelqu'un ny dont safidy voalohany dia zao la femme est morte. manambady lehilahy zay efa maty vady izy zay ny safidy voalohany Avec cette femme parce qu'elle est morte. efa tsy voafatotra ilay vehivavy intsony zany tia lehilahy ty satria efa maty ny vadiny a bound to his wife because she's died. La deuxième option, c'est qu'elle se marie ny safidy faharoa dia afaka manambady izy a avec quelqu'un qui n'est jamais marié. olona zay mbola tsy nanambady mihitsy hatramin'izay Troisième option, c'est qu'elle se marie avec quelqu'un exactement qui est dans la même situation. na ny safidy fahatelo farany ananany a dia manambady olona mitovy aminy izy a zany hoe olona ny saran'olona tsy mino koa Claire? mazava ve Elle ne peut pas sortir de ces trois options. tsy mahazo mivoana amin'ireo safidy anankitelo ireo izy On est OK? ao tsika mety amintsika ve zay mazava amintsika Je dis bien si elle a le droit de se marier. Alors là, tsy ndriko tsara zany hoe raha afaka miverina manambady on izy a va sur la route comme quoi qu'elle a le zany droit hoe de se mody marier. raisitsika aloha zany ilay tranga hoe afaka miverina manambady izy zany Married. Que le remariage, c'est une question très très délicate. satria ny fanambadiana indray mantsy dia tena saripady izy io loha hevitra saripady Mais bon, kanefa c'est comme ça. ohatra zany ny zava-misy That's how it is. zay zava-misy Verset 25. andininy fadimy amby Verse roapolo 25. Verset 25. Verse 25. andininy fadimy amby roapolo Tout cela, mes frères et sœurs, et pour tous ceux qui sont en ligne, zany rehetra zany raha lasy anabavy a sy ho anareo rehetra izay manaraka c'est pour mivantana nous encourager à voir le futur. dia entina paherezana antsika hijery no avy a To see sy the ny ankehitriny present, a current, and the future. ny De ankehitriny sy no pouvoir avy a plaire au Seigneur dans nos décisions. ka ny ahafahantsika ho akasitrahany tompo ao anatin'ny Le fanapahan-kevitsika contexte émotionnel ne doit pas être inclus
dans ce genre de choses. ny fepetraram-pihetsepo rehetra dia tsy tokony ampidiritsika ao anatin'ny trangan-javatra toy ity mihitsy a. Surtout quand ça consiste des parents et le fils ou la fille ou quelqu'un de la famille. Indrindra eo amin'ny sehatry ny hoe ray aman-dreny sy ny zanaka, ny zanako lahy, ny zanako vavy na ny olona ao anatin'ny fianakaviantsika. La parole de Dieu est pour tout le monde. Fa ny tenin'Andriamanitra dia natao an'ny olona rehetra. Ah, les célibataires. Ah, ny tokantena na ny tsy manambady. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Ny Korintianina voalohany toko fafito ny 5:20 zany. Fa ny amin'ny virjina dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay niatran'ny tompo ahy ho mahatoky. Voici donc ce que j'estime bon, et à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Koa izao no ataoko fa tsara amin'ny olona no ny fahoriana amin'izao ankehitriny dia mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao, aza mitady izay isarahana. Somary lasa loha loatra ianao fa mijano eo amin'ilay tapany voalohantsika zany. Non. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. Andininy fafito amby roapolo a. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Manambady va ianao, aza mitady izay isarahana. Tsy manambady va ianao, aza mitady vady. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Nefa na dia hanambady azy ianao dia tsy manotatsy akory. Elle n'a point péché. Ary na dia hanambady aza ny virjina dia tsy manota Mais ces izy. personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Kanefa kosa anapahorianao amin'ny nofo ireny fa izao miantra anareo. Enfin, allez lire le reste des textes, mais Dia vakio ny toyan'ny andininy dia ho hitanareo a. Paul parle des temps difficiles, comment il faudrait bien considérer avant de se marier, mais moi je ne rentre pas dans cette discussion avec personne. Miresaka ho an'ireo fotoan-tsarotra Paoly a izay mila dinihan'ny olona vao hanambady a, fa zaho moa tsy te-hitra loatra ao anatin'izay ady hevitra izay a, na amin'iza na amin'iza. Paul dit si tu veux te marier, c'est bien. Si tu ne veux pas se marier, c'est bien aussi. Satria amin'ny faran'ity andin'ity Paoly dia miresaka hoe tanambady fa ianao tsara zany, tsy tanambady fa ianao mety ihany koa zany. Ao a. On est d'accord, donc chacun trouve son histoire. Zany hoe tsiraray avy samy mandika ny tantarany zany a. Pour terminer cette session, Amaranako an'ity fizaran'ity a. il y en a des dizaines et des dizaines de cas Amapolony a ro tranga misy a qui sont très compliqués izay tena sarotra, et qu'on ne peut pas parler comme cela. izay tsy afaka resantsika ao anatin'izao fotoatana izao Base est zany. là. Fa efa eo kosa ny fototra Direction du Seigneur. dia misy ihany koa ny taridalan'ny tompo eo a. Mais si votre situation est compliquée, Fa raha ohatra ka tena sarotra ny trangan-dalovanao a, des événements dans le passé, ny hoe nizahatra ny tranga tany amin'ny lasa zany a, il y a eu mariage, divorce, remariage, etc. mety hoe nisy fanambadiana, fisaraha-panambadiana dia verina nanambady sy ny sisa. Mampirisika anareo a iona aminay a. Et nous allons essayer par l'Esprit du Seigneur de vous conduire selon le cœur de Dieu. Dia hiezaka izay amin'ny alalan'ny fanahin'ny tompo a hitarika anareo a araka ny fon'Andriamanitra. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ka noho izany aza misalasala manatona Et anay. je prie que nous tous qui sommes là et tous les chrétiens qui nous écoutent, Dia mivavaka ao antsika rehetra izay manatrika eto sy ny kristianina rehetra izay miaino anay a, que nous puissions nous soumettre et obéir à la parole de Dieu. mba ho afaka antsika hanaiky sy hankatony Ne pas tenin'Andriamanitra, laisser la chair prendre le dessus. ka tsy hamela ny nofo azovahana. Parce que nous, les anciens des églises, Satria izahay izay loholon'ny fiangonana voulons vous conseiller selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. tena te hanoro hevitra anareo izay araka ny drafitra sy ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. De couper des relations qui ne sont pas claires. Fa matetika tena sarotra ho an'ny kristiana manapaka ny fifandraisana izay tena tsy mazava loatra. Et des frères et des sœurs qui ont divorcé, Ary ireo rahalahy sy anabavy izay sara-panambadiana, et qui ont des plans de remariage, izay manana drafitra hiverina hanambady a, je vous conseille
I want to Ne advise you. rentrez pas dans tout cela. tena manoro hevitra anareo aza miditra ao Rentrez pas anatin'izany dans a cette direction. aza miditra ao anatin'izay taridalan'izay a Venez plutôt nous parler et nous fa conseiller selon la parole. tongava kosa miresaka aminay aloha dia izay hanoro hevitra anareo araka ny fon'Andriamanitra Ne soyons pas des hommes et des femmes vahoakantsika tsy ho lehilahy na vehivavy a peur izay matahotra de la vérité. ny fahamarinana. Et de moins en moins, nous voulons compromettre avec le monde et son système. Ary tsy kelikely hatrany isika dia miroso mandeha marimaritra iraisana fanaraka amin'izao tontolo izao sy ny rafiny a. And we are not Ka aokany hoe tsy hanaraka an'ireo lehilahin'Andriamanitra ihany koa isika izay manoratra karazana Des hommes qui boky, sont divorcés pour X raisons ireo olona izay ny sara-panambadiana noho ny amin'ny antony maro samihafa et qui marchent sur un chemin qui n'est pas correct. ka mandeha ao amina lalana izay tsy milamina loatra. Ils ne sont pas nos exemples. Tsy modely na ohatra ilay tahantsika izy ireny a, fa ny ohatra ilay tahantsika Cela est écrit dans la parole de dia Dieu. efa voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. C'est cela que nous allons nous soumettre. Ary aokany izany no ekentsika. ourselves to. Je vous souhaite bon courage Tena mirary ianareo mba hahery ane nareo a. et nous prions que le Seigneur, par sa grâce, vous Ary conduise, mivavaka aho a mba ny tompony ny fahasoavany hitarika anareo a. qu'il répare, qu'il restitue. He will Tena restore namboatra izy a, and merina amin'ny laoniny a. Et reconcile. ma prière, c'est que personne dans ce lieu ou ceux qui nous écoutent soient condamnés. Ary par le mivavaka passé. ataoko a mba tsisy olona izay manatrika eto na izay miaino antsika ne ka hatsapa ho voapangana voaheloko ny lasany. Mahay manamboatra ny zavatra rehetra izy. Toutes choses. Mahay manamboatra ny zavatra rehetra izy. Amen. C'est bon d'être en règle Fa tsara kosa nefa ny milamina With God. et avec sa eo parole. anatrehan'Andriamanitra sy ny teniny. Amen. Allons se lever, on va prier, on va remercier le Seigneur. Ndao tsika hiaraka hitsangana hivavaka hisaotra ny Tompo isika. Donc aucun d'entre nous ne doit avoir un plan de Ka noho izany aoka tsisy na dia ray amintsika akory aza hanana drafitra hoe sara-panambadiana. Aucun d'entre nous. Not one of us. Aoka tsisy amintsika eto izany. Dia misaotra ny tompo a ny amin'ny teniny a, ny amin'ny fahazavana izay tsy tapaka moeto ny tompo antsika. Minao hoe na ianao izay manaraka izao fotoana izao koa dia voatà manokana ao anatin'izany a, ary tsy mitsahatra manazava antsika fiangonana ny tompo amin'ny alalan'ny teniny a amin'izany fanambarana izany a. Deo tsika aloha hanao an'ity anankiray ity a, hampianaro ny farandriamamonjy a, dia hivavaka tsika hamarana an'ity fotoana androany ity. Deo tsika hitsangana amin'izao fotoana izao ary.
misaotra mini zavatra rehetra fano misy fiadanana ampiana ruiana ananisitraka vaiana nu andiamanitru ampiana ampiana ananisitraka vaiana nu andiamanitru. Haleluya. Raha eo makasitraka anao izahay teninao dia fahamarinana ary manoloana an'izany teninao zany izahay dia tahaka ny midery fitaratra mijeriny aminay tsiraray avy ny eto amin'ity toerana ity na ny manaraka izao fotoana izao tsapanay manokana tompo hoe teninao dia fahazavanao anay ary tonga nazavanay ianao Andriamanitra ny amin'ny fiarahanay aminao ampio ny olonao Andriamanitra ampio ny olonao satria fantatro fa ianao Andriamanitra ray dia mampiseho tokoa ny aminay tsiraray avy ary tena fahasoavany zany amin'izao fotoana iomananay ny amin'ny fiavianao zao ianao malala ny any amin'ny tokantrano tsiraray avy any ianao malala ny tsiraray avy Andriamanitra ray ary zay ny famarinany teninao tsy famarinana fiangonana tsy famarinana olona fa ny teninao Andriamanitra ary tena ianao Andriamanitra dia miantso anay tsiraray avy ao anatin'izany ianao Andriamanitra dia mitarika anay tsiraray avy ao anatin'izany ary tsapanay tokoa tompo hoe ianao Andriamanitra rehefa miteny dia zany teninao zany alefanao mba anamboatra anay anorona anay anangana anay ary andiananay tokoa amin'ilay sitraponao Andriamanitra mety manoloana an'izany teny zany Andriamanitra rainay mety betsaka ny mety vohotsikotsin' zany teny zany foka ny fananao Andriamanitra tena hitondra fandresen-dahatra lalina ao anatinay tsiraray avy ao aoka ny teninao Andriamanitra tena hitondra fahazavana tanteraka fandresen-dahatra ny anatina ihany ahafahanay manapa-kevitra ary miala mety sitraponao Andriamanitra ray matokony amin'ny fiasanao izahay mioheriny tsiraray avy Jesosy satria ny teninao dia tsy tonga dia hitsara anay fa tena hitondra fiainanao anay tokoa dia makasitraka Jesosy satria fantatray fa niteny taminay ianao androany nanambara ny sitraponao ianao androany satria zay le fievitrao Andriamanitra ray dia makasitraka Jesosy ho anao reriany voninahitra mandrakizay Haleluya amen tsika tiaka mafy an'Andriamanitra zay ny fotoanatsika dia makasitraka anao miaraka taminay tamin'ity fotoanandroany ity dia samita in'Andriamanitra indray amin'ny hery tahaka an'izao veloma tompoko